Miravatra rehetra amin'izao arivariva ny andro alatsinain'izao amin'ity fandarana manokana ity satria tokony ho fantatrareo fa rehefa alatsinainy mba maka repô kapiteny John. Kapiteny John izay indray manko le vazovazo indray tatoato rehefa miala indray le voatavo dia ho an'ny olona akaiky dia kapiteny John no fiantsonana indray izany ka dia alefako zaraiko aminareo daholo. Fa mirabantsika rehetra kompatanana ho an'ny havana any Corse ny fianakaviana any Barcelona ary ireto havana ihany koa any Lille sy ny karazany tratran'ity inondation sy ny karazany ity. Ka dia fifampiarabana ary firarian-tsoa no entiko atsika mianakavy. Anongotsika ary mba samba mba hoe ponctuel i rakoto malala Fleury. Ny fandaratsika dia mazava ho azy fa ibahana tanteraka ny momba ny resaka Afrique du Sud amin'ny resaka volamena. Tsara ihany manko ny anaovana ny fandarana manokana ohatran'izao mba ahafantarana ny capacité sy ny aptitude ny tsirairay ao anatin'izany atao hoe fanaovana gazety izany sy fanaovana an'izany atao hoe investigation izany rehefa manao asa tahaka an'itony. Ka ny tatrasika anombohako azy dia ny voalohany dia ny hoe ny mpanao gazety. Ny mpanao gazety. Zao azafady reto tompoko fa adinoko ny sopala. Azafady ny resaka ataontsika dia ny hoe ny fanaovana gazety sy lui-même le journaliste ahoana izany asa izany satria araky ny teneniko hoe maro ny olona ny teo mpanao gazety ary lasa mpanao gazety ho azy fotsiny eo nefa tsy fantany akory ary tsy hainy akory le asa ka manjary manimba au lieu de manamboatra dia lasa manimba satria ny probleman'ny olona ohatran'ireny manko dia tia hidedaka hoe je suis là, je connais je suis dans un système d'influence, je suis dans un réseau, zay zany le geste eo, zay le dedaka eo, dia rehefa mba manana scoop kely dia midedaka manao direct na manao live ohatran'izany ny mpanao gazety tena hoe mpanao gazety dia tsy voatery hoe amin'itony live tony ihany no miasa. Manoratra koa ny mpanao gazety ary manao commentaire koa ny mpanao gazety ny structure zay anoratany ho an'ny takanay zao dia rehefa miintéresser ny structure anankiray ny zavatra soratanay dia mandeha na vidiny io na
Arakarak'izay fanarahana eo satria eo zany ny ahitana hoe pertinence contextuel ny zavatra soratanao ary misy percutance ve satria ny amin'ireny zavatra ireny dia matetika ianao manoratra amin'ny alalan'ny pseudo na ohatr'izany. Za zao dia tena faly mihitsy rehefa mahita anareo mipublie ny zavatra soratako, tena faly hoe tena oza hoe raha mba fantatry reto olona reto anie fa zany manoratra an'io dia tena ngamba tsy fantatro fa faly rehefa misy zavatra efa nisoratako roa taona aloha dia izao vao publienareo. Misy zavatra efa nisoratako herintaona mialoha izao vao publienareo. Hitanareo any amin'ny structure samihafa any ilay izy dia faly zany mba hoe en dehors ny hoe vola mety miditra sy ny hoe resaka finance zany tsy mahavelona akory hoe ahoana anie zany asana mpanao gazety zany. Fa ny zavatra mahafinaritra dia hoe raha olona hitady harena zany no hoe andeha hanao gazety zany dia very izy tsy takany hoe marina fa tsara karama fa tsy takany mpanao gazety sadasada ny Madagasikara, mpanao gazety izy nefa ny mpanao politika ihany koa ary avy eo izy mitady toerana dia lasa ministry ny kolokolo fa amiko moa tsy kolokolo le ministrany fa le ministerany fa ministerany kolikoly dia lasa manahirana be le izy satria ireny zany le atao hoe maka vocation izay tsy anazy satria atao fitadiavana toerana, atao fitadiavana asa sy ny karazany be izy ka manahirana any. Tsy fantatro moa izay mety ho aviko, Andriamanitra mahalala an'izany fa raha hatreto aloha dia tena tiako ny asana fanaovana gazety ary eo ahako. Anisany tena hoe fotoana tena mandany fotoana ny asa fanaovana gazety. Izay no tiako hidirana amin'ilay resaka manko satria rehefa nody aho zao teo dia ary tsy manana vide famille mihitsy ianao rehefa miasa manao gazety zany. Satria ianao zany tapitapika eo tonga ny dossier milatsaka ao anaty email anao na ao anaty messenger anao na ao anaty whatsapp anao na anaty signal. Misy olona tokony hanaovanao enquête sy investigation anaty mipoitra any amin'ny signal any sy ny karazany dia eo anao variana ary mitokana rery amin'izay satria il faut se concentrer satria tsy olona ray ihany no miresaka aminao en même temps fa olona maromaro, ao manome vaovao, ao no manome pistana enquête, pistana investigation, ao manome renseignement sy ny karazany. Possible zany hoe ao anatin'ny minitra iray mety olona efatra en même temps no miresaka aminao, manao échange de correspondance aminao et ça vous fait vraiment ça vous met en pression parce que ny problème dia misy olona tsy tia miandry ary ianao nefa mila an'ilay olona amin'ilay renseignement omeny na le vaovao omeny dia eo zany ny ilana hoe raha ohatra ianao zany ka mpanao gazety ka vous manquez de raha tsy proactif ianao zany ary raha mpanao gazety be torimaso koa ianao dia tsy mipasy koa satria indraindray amin'ny roa alina amin'ny ora any amin'ny tany izay ipetrahan'ilay olona ohatra hoe any États-Unis mbola vao amin'ny valo miditra na amin'ny fito na amin'ny enina vao miditra ao an-tranon'ilay olona mahazo vaovao izy na hoe misy zavatra tokony resahana dia mandefa mesazy aminao izy. Raha ohatra ianao be torimaso zany amin'ny roa maraina ianao dia efa matory dia efa tonga dia teneniko anao hoe tsy pasy mihitsy ilay asanao satria eo ianao dia tsy maintsy miantso amin'ilay olona ary tsy maintsy manontany an'ilay olona, miresaka amin'ilay olona, manadiady dia eo ihany koa ianao dia manao recoupement. Fa raha ohatra ianao hoe hiandry rapitry maraina amin'ny sivy na fito fifoazanao dia ilay olona indray efa matory any États-Unis. Hitanao amin'izany, ohatran'izany zao ny olona any Singapour, any Australie, ny Qatar sy ny Dubai moa zany mba akaikaiky eo, ny Afrique du Sud mba mitovitovy heure ihany dia mba azo le feriny. Fa dia Madagasikara rehefa adiny roa mahery nareo no alohanay arinanay dia manahirana be zany tsy tena
tsy miteny anareo aho hoe mitaraina non tsy mitaraina mihitsy aho fa tiako ho fantatrareo tsara hoe être journaliste c'est un métier qui vous bouffe le temps, qui vous bouffe le système. Parce que dès l'instant où vous entrez dedans, vous êtes pris. À condition que hoe tianao le asa zany. Tianao le izy zany hoe ny ahy manokana zao dia tena tsy afieniko anareo fa tena hoe tsy nieritreretiko hoe azay mahenjana an'Andriamanitra, karakara ny parcours-nao izy, karakara ny chemin de vie anao izy, tena tsy eritreretinao mihitsy. Nareo io zao dia tsy mahatadidy akory hoe tamin'izany andro hoe tamin'ny TV Plus dia anisany manao intervention fanazavana ny fiainana ara-ekônomika ny malagasy, na ny fanjakana malagasy, na ny firenena malagasy ny tenako. Anisan'ireo le andao ampanetretena hoe expert consulté tamin'izany andro zany hoe ahoana ny fahitanao amin'ny vidin'ny ny amako io resaka pétrole io, hydrocarbures zany mba spécialitéko, tena mba kely mba haiko io zany ary ny resaka finance zany sy ny économie en général dia mba haiko io zany fa tsy hoe expert hoe ahoana ny finance fa bon ato amin'le économie zany ny tena mba nianatra kely an'izany any ary tany amin'izany atao hoe géographie zany dia mba nianatra kely an'izany ihany koa ohatrany tao mba nahazo diplôma tamin'izany ihany koa dia nefany le fiainako zany rehefa nataoko ny fandiniana azy amin'izao fotoana izao izaho zany andeha hiatterrir any amina journalisme rehefa tena hoe ny fréquenté an'ireny tao ny mpanao gazety sadasada mazava ho azy tsisy formation akory. Raha ohatra ianao hanao gazety zany tena miala tsiny tena misy formation, misy background minimum tsy maintsy anananao. Farafahakeliny ianao mametriser domaine anankiroa. Tamin'izany andro manko ny gamain'ireto namako zany fa ina le tena anaovany la géographie fa tena miteny anareo un géographe il n'est jamais perdu. Tsy maintsy mahita asa raha mbola olona hoe géographe zany. Il peut être banquier, il peut être économiste. Et d'ailleurs moa ny ampin'ny économie sy ny karazany ny tonatonana tany amin'ny PC tany koa manko ny tena. Donc raha hiresaka chimie amiko ianao na thermodynamique amiko na hiresaka ohatrohatr'izany mba mety ho haiko ihany, mba mety ho haiko kely ihany koa. Izay zavadray no mitondra ny tena, ny tonatonana tery amin'ny devant, ny caméra, ny TV Plus tery tamin'izany andro, manazava ny fiainana économique ny malagasy. Ny tonatonana mifandray tamin'ireto mpanao gazety maromaro. Tena maro tena tsy afeniko anareo ary raha ohatra zao hiteny an'izany hoe zany Salomon Razafintsalany zany dia matetika isaky ny weekend nisy fotoana dia ao amiko izy ary mivory zay mindresaka zay. Rehefa akaiky moa dia tsy atao hoe tompoko lahy. Mampalahelo reny zafilahy reny presque tous les matins. Tonga ao an-trano izy amin'ny 6 alohan'ny voako iny, tongavany amin'ny 9 dia indraindray izy miaraka maka petit déjeuner amiko ao. Rehefa ao moa izy dia tena tezitra mihitsy tamin'izany Maurice Avonana hoe inona ary nandraisanao an'io? Dia izaho tsy nalala mihitsy hoe ity zafilahy ity mora mivadika zany. Mifandray amin'ireny James Saramarson ireny, Lalatiana Rakotondrazafy tsy mamenatra, Lalatiana Rakotondrazafy kosa aloha tsy afeniko fa nanana formation izy ary tena elle a été vraiment formée en tant que journaliste. Nanana relation tamin'ireny maromaro ary nisy fotoana ny tena efa mividy ny gazety Tribune fa nambakaina olona anankiray zay tsy ho tonoko ny anarany. Nisy fotoana ny tenako efa tena actionnaire tamin'ny Basivavy. Io Basivavy io tsy afaka ny andaingana zany Guy sy Marc. Fa ny antony moa navelako any fotsiny ny actionko fa tena tsy te hitady olana hoe ahoana aiza ny anjarako amin'ity sy ny karazany izany gazety zany
raha ho an'ny olona malala an'izany atao hoe asana gazety zany dia matetika ianao no miantoka ny any am-paosinao avy any am-paosinao miainga. Ny surtout zany ny patron de presse. Ny fotoananao zany dia tonga ho an'ny dossier dia tsy maintsy recopienao iny. Ary raha tsy manana réseau ianao ao anatin'le mirecopie an'ilay information anananao na le renseignement anananao dia vous êtes foutu. Satria mety anao analyse erroné ianao. Za zao tena miteny anareo amin'izao fotoana izao dia tena misy dossier ahafahantsika manapirofo fa io fanjakana malagasy io dia nanaiky ary nanao autorisation en bonne et due forme an'ireny exportation volamena ireny. Mirary mafy ary mivavaka mafy ho azoko ny copie an'io zavatra io fa dans tous les cas ny olona efa mifanoratra tamiko dia tsy afaka intsony izy hiempotra satria raha miempotra izy dia miala tsiny satria à défaut de non collaboration azoko atao mihitsy ny mamoaka ny scopy na dia manana contrainte ary za amin'ny protection de la source na hoe des sources d'information na renseignement. Zay zany aloha tiako fantatra le olona mipampiresaka amiko io. Ka miteniny akama hoe tsisy saony bainina fa ahoana ny tsisy saony dada fa mety ratsy ny réseau anao mety ratsy ny réseau anao maheno ve anao zay ravaliko ela azafady midira Facebook raha ohatra tsy maheno midira andraso hoe azafady tompoko miala tsiny vetivety fa misy mitaraina ny akama zany ny jomo akam-pamarinana anjaranareo mieritreritra zany dia ianao zany efa teneniko anao efa engagé ianao amin'iny message nalefanao anahy iny fa raha ohatra hoe misy faute na hoe à défaut de collaboration zany nous journalistes on a le droit de publier nos scoops, nos renseignements, nos informations parce que zay mihitsy manko le journaliste zay ma hoe quatrième puissance na force na tsy haiko zay filazanareo azy any en dehors ny miaramila ny tafika ny fanjakana sy ny karazany force anankiray tsy azonao négligena ny journalisme na ny média. Dia ny tena zany hoe mody maika hody sy ny karazany voalohany indrindra aloha miatrika anareo eto dia tsy maintsy misy fiomanana farafahakeliny ny adiny iray. Taloha zany rehefa ohatra hoe mivory miaraka amin'ireo mpanao gazety malagasy ireo dia à chaque fois je les vois ils sont tout le temps mal paumés, mal fagotés. Il y en a qui n'arrivent même pas à se raser. Ils s'habillent vraiment toujours et bizarrement. Afahako amin'izany ny tiana réaly mahay miakanjo iny matao iny attention. Anisan'ny vehivavy mahay miakanjo iny ary anisan'ny journaliste tena hoe mahay tena mahay. Zay kosa aloha dia alao azavy zay mbola vitsy ny journaliste ohatran'ireny Ronitiny ireny tena sahako miteny an'izany. Mbola vitsy ny journaliste ohatran'ireny izy ty Razafy Manantsoa ao amin'ny La Gazette ireny, incorruptible. Je le connais parce que c'est le grand frère de mon meilleur pote, mon meilleur ami. I Adelson zany ny teneniko io. Adelson izy tena c'est quelqu'un d'incorruptible. Dès qu'il a ses convictions, raha vao manana conviction izy amin'ny zavatra anankiray dia soratany io. Reny zany vitsy reny. Izy koa eny misy tena hoe maromaro tena mahay ary tena mirespecté an'le profil
ny tenako manokana dia miezaka mba tsy andoto na animba n'le asa satria tena tia asa ity sisa amin'izao fotoana izao no anisan'ny hoe balizy sy ary fenitra ho an'ny mpanao ratsy eto ambonin'ny tany. Satria rehefa tratra amin'ny mpanao gazety zany tonga dia mamaivay mihitsy. Ohatra zany tao anatin'ny 20 taona nisian'izany Mediapart zany, roapolo taona eo misy structure hafa tsy fantatritsika malagasy ICIJ, CCCP misy zany, reny Transparence Internationale reny dia mampiasa ary se collaborer metraka collaboration amin'izany zavatra zany. Isika manokana tsy lavitra amin'izany zavatra rehetra teneniko zany. Misy koa ny platsa izay any Andriamatoa William Bourdon manokana grupy izy io ary maromaro ny izy teo ny lanceur d'alerte ao anatin'io. Raha ny tenako zao raha anatin'ny réseau zany satria ianao raha journaliste tsy maintsy manana réseau ianao dia maromaro ny malagasy lanceur d'alerte ho an'ny Fleury Rakotomalala any Madagasikara. Ary raha vao misy zavatra tsy mety tonga dia mandefy ireo fa zany akory tsy midika hoe azonao ny renseignement dia iny ianao mifatafata fotsiny ary tonga dia mihazakazaka. Tsy maintsy masahana tsara aloha ary verifiena tsara ny information, ny renseignement recoupena. Misy différence koa manko ny information sy ny renseignement. Ny ety amin'ny Fleury Rakotomalala c'est plutôt renseignement c'est plus de renseignement que d'information. Zay zavatra zany satria ny ahako je ne viens pas pour raconter, pour narrer les vaovao ou plutôt les nouvelles. Moi je viens pour vous amener mes enquêtes et mes investigations par rapport amin'ny zavatra mitranga tokony ho fantatry ny vahoaka ao amin'ny firenena. Ka mahita an-dralahy aho taloha hoe tena mal paumé la il s'habille vraiment bizarrement. Il y avait un gars tsy tononiko ny anarany manao chemise carreau izy marina aloha fa la mode any Angleterre zay kosa aloha tena marina. Any Britanika zany tsy midéranger anazy mihitsy zany hoe manao chemise carreau izy dia cravatte carreau. Ny Américains koa misy manao an'izany fa à condition il faut vraiment un bon goût pour que ça se mette, que l'harmonie soit là, soit présentée par rapport à votre dégaine. Fa nen'le raha naman'izay tena mifandipatra, tena gaga foana. Tsy manam-bola le ry. Any États-Unis any le dala manko zao. Fa manam-bola le ry afa chemise carreau ny anaovan'ny dala tadidiko mihitsy ohatran'ny fotsifotsy dia misy maitsomaitso dia mavomavo zay dia mangamanga. Iny avy any le cravatte misilitika be. Dia indraindray nefa ny dala manao cravatte iny ihany. Kay zany ty zavatra ty tompoko. Tsy le journaliste ny diso fa tsy manam-potoana le journaliste. Tsy manam-potoana. Tena il a même pas son temps lui. Quand il est avec sa famille, je me vois le dimanche avec mes amis, mais souvent mon corps est là. Mivatako eo fa je suis ailleurs. Il y a des gens qui m'écrivent et je suis avec ces gens-là. C'est vraiment... Ça embête ma famille. Ma femme, mes enfants. Papa, tu n'es jamais avec nous. Tu es là, mais tu es toujours ailleurs avec ton téléphone, avec tes dossiers. Il y a mes amis qui viennent me voir. Manao be l'autre, c'est en même temps je travaille. Tena ça vous bouffe le temps. Zay zavatra tiako izaraina aminareo hoe tsy moramora ny mitondra zavatra eto amin'ity plateau ity. Ary zay no mahatonga ny hoe tamin'izany andro manana immunité ho azy ny journaliste satria tsy moramora ny asana mpanao gazety.
Ny asana mpanao gazety dia mijery jusqu'au moindre détail ny zavatra tsy mety ka mahasoa ny vahoaka à condition ka ny patron de pressenao amin'izay fotoana izay il est dans l'opposition. Za zany tena mahita mihitsy hoe sarotra ho an'ny mpanao gazety professionnel ny miaro fitondrana tsy aniny. Tena hitako mihitsy hoe sahirana anery Patrick Solabe zany miaro any Andry Rajoelina. Tena hitako. Tena on voit qu'il peine. Qu'est-ce qu'il faut sortir comme mot? Parce que dès l'instant hoe midérape les phrases ray fotsiny de efa valaka be à la différence amin'ny mpanao politique. Mpanao politique ohatran'ny Roldinina zao de balarora tsy manana état d'âme, tsy manana vergogne. C'est quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme, encore moins c'est quelqu'un qui est sans vergogne. Quitte à être ridicule, il est prêt le mec. Ary io tsy mivavaka raha tsy Andry Rajoelina. Na sanatria ary Andry Rajoelina ka tratran'ny diare eo am-pivoriana. Mbola vitan'ny Raoldinina no miteny hoe na tsy diare lesy zany e. Tsy diare lesy zany e. Ngamba mety may le ravitotona andrahoiny ny vadiny eo. De lasa izy mamonjy an'le vilany. Vitan'ny Raoldinina miteny an'izany. Natatra ny sanatriany zany, mijangajanga. I Andry Rajoelina mbola vitan'ny Raoldinina manodina an'izany. Zany hoe ny asana ny tiako ampitaina aminareo dia ny asana mpanao gazety ry zalahy. Alao mba hajaina le filera ary eto ampametonana le izy fa tsy entina amin'ny firotorotoana satria manjary manimba zavatra maro. Za zao moaly de rehefa nindresaka momba ny Roly de tena natsoina hoe aza resahana hony famozomany appelany. Tena miala tsiny ary zalahy. Tena miala tsiny ary. Ny mpanao gazety tsy azo atao an'izany mihitsy hoe akatony ny vavanao. Zany zavatra zany tena faty indrindra ary zavatra tsy azo atao amin'ny mpanao gazety mihitsy na izy na iza. Raha mba nanaraka kely formation kely ianao zany amin'izany fanaovana gazety zany de tena zany no anisan'ny voalohany. Ny zavatra hitranga amin'ny fiainanao sy ny trajectoirenao de ny hoe aza teneniny ity, aza soratany ity. Fa izay indrindra rehefa tonga amin'izay sehatra ianao, eo anao vao mahatsapa hoe mpanao gazety aho. Satria ny antony de zao. Raha zavatra tsisy dikany terily izy, tsy mampaninona. Fa azadiny hoe dans l'intérêt général, l'intérêt de Roly s'écrase. Averiko. Dans l'intérêt général, l'intérêt de Roly s'écrase. Ary raha mbola tsy ampy de averiko dans l'intérêt général ho an'ny tombotsoan'ny daholo be de mandefitra ny intérêt an'ny Roly. Alors azafy zay. Rehefa manao politika ianao, alao hifananatra kely tsika fa tsy mety ny zavatra atao. Rehefa manao politika ianao de miomana à un moment à un autre. Raha misy zavatra mety ataonao, misy zavatra tsy mety ataonao, dia tsy maintsy misy olona hanenjika anao
ary anagadranao. Ay maman, non, aucun moment. Tsy nylase zany Nelson Mandela zany. Rovina mba misy Nelson Mandela ao Madagasikara e. Ka hoe négocier Roli de manginy Fleury? Non. Et encore une fois, non. Vao maika teneniko satria vahoaka firy amatapitrisany no mijaly. Anomboka Rovina vao misy an'izany hoe Nelson Mandela ao Madagasikara. Fa de katahotra, sakaletaka daholo. Ianao efa migadrano. Qu'est-ce que tu peux espérer de plus? Efa niloton'olona amin'ny fiainanao. Efa nisalopen'ny olona amin'ny mombanao. De lasa indray ianao minégocier amin'ny ratsy. En sacrifiant la vérité qui est vraiment importante pour la population, pour la nation. La vérité que tu as défendue est vraiment importante pour la population, pour la nation malgache. De eo ianao minégocier, de manao sonia ianao any ambadimbadika any, sachant ka hoe le zavatra tena hoe ao anatina procédure fondamentale. Heureusement ny fitsarana français tonga de malala hoe ty zavatra ty soutiré à travers la séquestration, na menace, na harcèlement moral, le olona emprisonné. Donc nul n'en a venu, ny dossier entinao eo anaty MPNF amin'izany. Heureusement misy an'izany. Fa ato amin'le psychologie an'le olona mihitsy. Pour zay tena mandreraka amin'reto mpanao politique malagasy reto. À aucun moment il ne pense, ary tsy mieritseritra mihitsy izy ny intérêt général. Zany hoe ny intérêt amin'ny vahoaka hoe izaty iny e tsy miexista par rapport amin'reto vahoaka malagasy reto. Za voalohany indrindra ny statuako mpanao politique. Dikan'izany, à un moment et un autre, tu dois payer de ce que tu as fait. Aza atsona mihitsy atenena hoe akatony ny vavanao. Non. Ahoana mihitsy no anakatonako ny vavako amin'izany. Na tsy hifankaty ary tsika mandrakizay. L'intérêt général prime avant tout. Zany mahatonga ny hoe io le Andry Rajoelina mitondra firenena, ny intérêt-n'izy menakavy aloha fatana. Io Ravatomangy eo akaikin'ny Andry Rajoelina, ny intérêt-n'izy menakavy aloha fatana. Tenao aty amin'ny opposition aty, ny intérêt-nao koa aloha fatatrao. De aiza zany le vahoaka manomboka aiza, à quel niveau le vahoaka vao m'existe. Ao anatin'ny aty friction anareo ao, ao anatin'ny manière de penser anareo, mpanao politique reo. Mitsoka ny sasany de mangingina. Monsieur Kalfetré aty andafy aty fotsiny. Après rehefa tonga victoire, iny izy menakavy tonga daholo. Efa matavitavy bebe kibo tsy ny karazany, mibata kibo. Azafady a. Le vahoaka malagasy mijaly ao anatin'le zava-doza ataon'ny mpanao politique. De histoire hoe andeha hivoaka amin'le figadrana satria hoe mafy le izy. Non. Vous avez fait subir à d'autres, du moins aux autres, cette peine. Maintenant, c'est vous qui êtes là. Il faut être intelligent, oui. Raha négocier. D'ailleurs, négocier, non. Signer, non. Moi, je ne pense pas. Tsy mino hoe avocat de là, non, amizoma. Tsy mino an'izany. Faute grave, ary tena grave fondamentale mihitsy reny hoe iny fa nanao cédé, ny concédé an'le pression. Rehefa manao politika rangaha ty de tena mba hoe manana lamosina mijoro hoe ty bandy ty tena zao a. Tadidiny hoe zany Roli teo amin'ny pouvoir zany e, tena miala tsiny aho a.
tsy laitra mihitsy izy amin'in'le Toyota V8 iny ary atao mamay mihitsy tadidiko zany samborana zany atao hoe Fidèle e Lalatine e anatrony le ry zany hoe Orly sao de mba tsy mety atao laty tsy rara misy teny ratran'izay a tonga lia mazangahary izy amin'ny mariazinao isabote amin'ny mariazinao izy amin'io ministra tsy maintsy atao fantatry ny vahoaka zany ny farany rony satria tsy mety ny zavatra ataonao tsy ny intérêt-anao ny zava-dehibe ao aminatin'ny firenena tompoko lahy mialatsiny a tsy ny intérêt-anao mihitsy fa ny intérêt ny vahoaka voalohany or ny siparanao ny zavatra ny eritreretin'ny vahoaka hoe ity kosa mba misy Roly mba mijoro io fa mandeha le PNF io Roly fa vavolombelona pièce maîtresse ao anatin'le dossier une Roly va se rétracter il a concédé à la pression ça fait de toi une femmelette je suis désolé mon cher de za efa vonona mihitsy any tsy teneny intsony à partir du moment zany antsoina hoe akatony indirectement akatony ny vavanao fa mizomao ny apellan'ny Roly de ho za ok laissez saotra fa voaraiko zany fa vao mainka apoka ny intérêt infleuri rakoto malala l'intérêt pour moi à cet instant c'est être à côté de ma femme me faire caresser dorloter et manger un bon potage. L'intérêt pour moi, c'est d'être à l'heure à midi le dimanche pour manger, pour déjeuner avec ma famille et mes amis. Je mange toujours seul vers 16 heures l'après-midi de dimanche. Vous croyez, oui, sitrapony lanina tonga zany, je suis redevable par rapport à mon peuple. Je suis redevable par rapport à la nation malgache. Je suis redevable par rapport à mon pays. Donc à partir du moment ni intérêt personnel, ni caprice kely fleurir akoto malalany, tout ça s'écrase devant l'intérêt de la nation. Telle est la définition du patriotisme. Ça aurait été mieux no hoe iny fa mivoaka amin'ny eny aman-jery rehetrarehetra eto ambonin'ny tany fa hoe tratra amin'ny pression ny Roly ary anaovan'le bande pression hoe sy ny avy ty taratasy ty de afahany lahy. Un peu de jojote mon vieux. Tsy rehefa any prison de tsy afaka mieritreritra tsony ny sainy. Tsy voa Roly iny gadra politika teto ambonin'ny tany. Azafady a tsy Roly tsy voa Roly ny gadra politika teto ambonin'ny tany. Za zao de mahafantatra fa amin'ireo gadra reo de misy olona mody ny etandro de mody ny alina de ny etandro izy mody miverina amin'ny figadrana de tsy vitany akory miantra amin'ny fleurir misaotra. Il croit que moi je suis dupe alors que je peux en parler presque même tous les jours. Rehefa maka an'ireny poste politique reny, rehefa maka an'ireny place politique reny, à un moment à un autre, il faudra payer. Rapitso hoe zany. Doboka any tsy tokony hidobohany amin'ny Ravatomanga na i Andry Rajoelina. De hanao négociation, tsy mezan'ny olona fotsiny eo. Toro ho anareo mpanao politika ny makany ampigadrana tompoko. De dikan'izany taka ny tenin'ny tanora hoe matatesa valokitsaka. Misy ny intérêt général ary eo mihitsy no ahafahanao monsieur rattraper ny zavatra diso nataonao hoe za kosa nanao diso lava be tao anatin'ny fiainako. Raha tantaraina hoe momba ny Roly zany lava be mipejy. Nanao zavatra diso tao anatin'ny fiainako, eto ny fotoana irattrapeko an'io. Satria tonga tia tamin'ny mora ihany aty ny farany. Fandroana io. Tonga ihany aty ary tavela aty ahoana
no ahafahako mamerina na hoe mamaly valobabena ny ty vahoaka malagasy ty. C'était de continuer Roli. Loin, jamais, jamais sur le tracté. Fa niteneniko anao fa reo bandy reo jilamboty reo. Mivoaka zanty ianao mivoaka ozy. Sy ny avinao le fika, diny ianao nanao siny, de arizy manadio teny hoe hitanareo aho. Za mba adio jereo fa io Roli teny hoe niteniteny foany Roli. Madio je suis clean avec sac cravate eo zany sy ny karazany. Quelle hypocrisie, quelle fourberie. Izay iny taratasy iny ny sésame iny ho anazy. De iny nandrasany tamin'ny rangahy. Vao nivoaka ny taratasin-drangah de une semaine après rangahy torino. De mbola misy encore un deal qui tient hoe Fleury ferme ta gueule parce que vendredi il y aura l'appel et leur convention c'était de là pour le sortir. Et amin'ny zoma ny convention mifanarahana. De raha ohatra zany tsy raiko de Fleury ny accusé hoe satria niteneniny la Fleury de tsy mivoaka Roli azafady. Ça c'est mal connaître Mamy Ravatomanga. Et André Rajoelina raha misy olona rankiné miohatra amin'ireny bandy ireny tsy misy ferany raha misy telo eto ambonin'ny tany faharoa sy fahatelo izy mitsamo. Donc ianao aza manofy aza mieritreritra no tafavoaka zany ianao. Faut changer d'angle d'attaque. Tsy hoe any amin'ny prison de tsy afaka miady ianao. Diso zany. Ka zay inona ny ifandraisany zany amin'ny asa fanaovan-gazety? Ny mpanao gazety koa indraindray dia tafiditra amin'ny figadrana satria halany mpanao politika. Ny mpanao gazety, ny asan'ny mpanao gazety dia tsy voatery ho ampifalifaly ny mpanao politika. Raha tena mpanao gazety indépendant anao ka manana mokin-doha anao, manana ny ligne éditoriale anao, mirespecter an'izany atao intérêt général zany, dia matetika ianao halan'ny mpanao politika. Normal be raha tsy tia Ravalomanana. Normal be raha Rapitsikosa Roli tsy tia. Fa non, j'ai rien à foutre. Je suis désolé, j'ai rien à foutre. Je fais mon métier. Je pense à la nation, à mon pays, à mon île, l'intérêt général de la nation, l'intérêt suprême. Et même moi-même, je m'écrase devant tout ça. Je m'écrase. Rotona manity efa io taona zao tsy nahita vacances zany. Tsy mimenimena aminareo bien entendu, non. C'est pour vous dire que ma nation, mon pays, ça me tient à cœur. Miredareda atao anatin'ny foko ato io. Ary makarary ahy io. Raha tamin'izany andro hoe aiza lany andeha hianatra rehefa nody tamin'i Madagasikara tamin'ny 76 non 74 dia tsy aleo va lesy mbany amin'ny Escaos tatanay? Non, any amin'ny école publique ianao any andeha hianatra. Entre autres nanao concours tao amin'le hoe ino izy teo amin'ireny le fidirana amin'ny CEG reny. Misy fiantsoana azy zay tamin'izany andro zany. Efa 5e amin'io. Dia afaka ny tena. Dia hoe Avaradrova sa Nanisana. Nanisana ho. Satria fantako hoe any Avaradrova tamin'izany ny CEG mbola snobinoby, zafady. Avaradrova taranaka
zanak'olona panana sy nobinoby zany de hiaraka amin'ny vahoaka aho. Inona le izy natao lany asana 4 kilometra le non za nasana nianatra aho tsy nanenenako tompoko tsy nanenenako nahafantarako ny sain'ny vahoaka ary na ny fiainako koa raha nandalo kely tao anatin'izany atao fa antrana hitako tsara zany tompoko fa tsy hoe Fleury ity de zanaka mpanan-karena hoe ahoana diso zany rehefa tsy nety ny momba ny dada sy neny de iny midoboka an'ahitra de mitovy amin'ny vahoaka de miady ohatry ny vahoaka koa mandeha vinty mandeha mianatra kapakuira pneu zay no entiko mianatra taloha maitsomaitso lasa lamody le izy rehefa rovidrovitra oe ka tiako tenenina anareo hoe redevable les bandy satria nisy olona tam'izany andro zany gratuit ny fianarana sorana manokana n'Andriamatao didiratsirako zany aloha niza faly niza tsy faly ny kosa aloha de tena zava-dehibe nataon'ny garanio gratuit ny fampianarana anjaranao fotsiny sisa mitady moyen vidanina fitaovana fa raha tsy nisy zany tompoko tsy ohatran'izao sahako ny tenenao an'izany voilà pourquoi je suis redevable par rapport à mon pays tsy ho vitako mihitsy ny eny hoe iny piray-tanindrazanamiko vao mahita zao ren'le nisy nanafika tany afaratsio de bakely ray sisa mivelona alahelo ny tena mitady an'le olona ny tena fa mbola tsy hita le olona hatramin'izao mety matahotra angamba zareo raha miafina de ohatran'izay androany de natokako ho an'ny vady aman-janako ny émission sy ny hira sy indrindrindrindra ny hira ka de hanolotra hira ho an'le vadiko tia ouverture-ny mivady tany Majanga tamin'ny soratray engany mba tsy ho diso fa tonga de afa-baraka be raha diso ty ndawary imagine hoe eo amoron-dranomasina zany fotoana zany andro harivariva any amin'ny valo alina any de mirehitra daholo le flambeau rehetrarehetra efa olona amina rivony teo amin'ny plage ny Zahamy Hotel ny Messuie am'izany ny tsipatsipaka ery ny brochette tout au long de la plage ny artiste Ardilaine sy ry izy teo izy ty ry Rija Ramanatoanina ry Mahery ils étaient à peu près une vingtaine j'ai oublié l'autre mais le plus misy anankiray tena anina mihitsy fa adiniko teo amin'ny roapolo teo ry zareo ary ny sono amin'io de ritsoka moa izy iny tena refitra mihitsy ary ny samisy dôly ny fokontany 7 tao Mahajanga tamin'izany andro zany zareo dia manome omby anay mivady kopatanana ho an'ny Fizamamy izay association anisan'ny hoe présideko président d'honneur ny fikambanany zanaky Mahajanga mitambatra ny tenako tamin'izany andro zany ary kopatanana ho antsika rehetra any Mahajanga ndawary ho anareo zay teo de mahatsiarotsiaro nareo What you like, eat with a kind now. If I got the man like you like, we are now.
Babunao waratani Iyawana tikwao Ami bazinai Ireru masinao Ayamau Ireri Tutikwe Ayamau Ireri Oh yeah Oh, yeah. Kanirani tukalucu wandau Pamani cukuku waki Iwe wani lanau Asamaran apirai Ipusiki labiti Mawag sa banaw na nairai Rizulan duri Kandiran ibiti Tukalucu now Mamari kukuki Niwe wakakinau Asamara napira Ipusiki labiti Nairai Rizulan duri Ie. Alohan'ny hidirantsika amin'ilay resaka Afrique du Sud dia zao. Mahita an'ilay fanambarana nataon'ny filohan'ny Assemblée nationale. Voalohany indrindra aloha amin'ny resaka liberté d'expression dia le taratasiny aloha zany le communiqué dia sadasada manan'elatra. Sady ohatra mite-hamely ihany izy nefa matahotra. Satria manara-maso ny communauté internationale. Ary eo indrindra manko ilay zavatra teneniko hoe sarotra miaro fitondrana tsy aninona. Sahirana be Ramatoa Christine satria tsy aninona ilay fitondrana arovana. Internationalement, il n'y a rien qui est fait. À la limite, le gars, il ne cesse d'inaugurer les travaux que John Armapian avait fait. Il est considéré comme un petit clown. Le président malgache, tena tsy afenina fa misehatra eran-tany international, on dirait les gens le considèrent comme Pinocchio.
Donc vous allez comprendre hoe sarotra miaro ny andro rajelona amin'ny zavatra miseho. Na izany na tsy zany, misy zavatra ihany kosa tenenin'le mpanao gazety. Zay no mahatonga ana miteny antsika hoe ty asa ity ne tsy moramora ty. Ary mety mampigadry ty raha mitapitapy. Misy zavatra tenenin'le mpanao gazety, de avy indray zao nareo hiteny hoe contre indray Fleury. Non. Tena mba miangavy anareo aho mba mitondrà pirofo amin'ny zavatra teneninareo. Tena mba mitondrà re pirofo. Manahirana be ane mieritreritra an'izany hoe 8 milliards de dollars avy any amin'ny Al-Qaïda. Za manokana aloha dia tsy afaky ny récupéran'izany akory. Satria tena tsy nivoako mihitsy ny manao recoupement amin'izany na manao ny investigation amin'izany. Tsy maintsy maka autorisation amin'ny patron de presse koa. Satria na dia indépendant aza, affilié amina groupe ihany aho. Io indray izay tiako atao fa misy procédure tsy maintsy arahana raha hikitikitika an'ireny zavatra mamay be ireny. Ianao zany raha miteny hoe 8 milliards de dollars vola avy any amin'ny Al-Qaïda, dia mba mitondrà re pirofo fa tena mba tsy mety an. Tsy fiarovana ny andro rajelona zany fa tena le hoe tellement notre métier est noble, on ne doit pas dire n'importe quoi. Non, on ne doit pas dire n'importe quoi. Tena tsy azo atao zany rangaha. Raha manana pirofo ianao dia tonga dia ny pirofo no naseho voalohany. Hoe tia ny pirofo eto an-tananay an. Fa zao le zavatra dia zao. Raha sanatria misy réaction ataon'ilay fanjakana, dia lasa atteinte à la liberté d'expression ny eritreretan'ny maro azy. Zany hoe tafiditra tao anatina ity zavatra ity zany ohatrany hoe misy zavatra minga avy eo tena hoe provoquena zany le izy. Dia andeha amin'ny lalana diso dia hanao diso daholo, dia avy eo any amin'ny zavatra tsy mety indray ny tonga eo amin'ny fireneny. Izany na tsy zany raha matoa Kristina dia zao. Avelao koa le vahoaka hiteny. Avelao le vahoaka hanambara ny fahatezerana. Tsy mila porte-parole. Tsy mila hoe mandalo amin'ity député ty na i raha ty. Fa avelao le vahoaka hiteny dia mba fantatrareo amin'izay fotoan'izay ny zavatra ao anatin'ny sain'ireo vahoaka ireo. Satria le vahoaka rehefa mahatsapa sy mijery aty ambany aty amin'izao fotoan'izao, dia vitsy no mahatsapa hoe tena mitondra amin'ny fahatezerako tokoa io ramatoa io, na i rangahy ty, na i dadabe ty. Vitsy ny vahoaka no mieritreritra an'izany amin'izao. Fa raha tena nitondra ny tenin'ny vahoaka tokoa raho ka tsy mamahana ny vahoaka zany, izahay izao zany. Aleo ampidirinao anatiny mihitsy amin'ny fanetretena. Raha tena nitondra ny tenin'ny vahoaka tokoa zahay, dia tena nidina andalam-be ny vahoaka nanaraka anay. Fa ny zavatra mitranga dia zao, tsy mahatoky antsika menakavy ireo vahoaka ireo. Aleo azava ny resaka. Na ianao Kristina mamoaka ny zavatra io, na izaho miteny ity. Aleo atao hoe za mihitsy mba tsy isian'le ary amin'le hafa ary indray hoe io indray le rifa mipala antsika. Tsy mahatoky ny vahoaka, matoa mbola tsy tonga lafatra ny zavatra rehetra. Tsisy miaro anie zany fitondram-panjakana andro rajelona zany. Faiky anie miaro an'izany. Ka ty zavatra sy ratanao ty dia menace mipetraka amin'io. Ny fanjakana toko tsy natao anambana.
raha misehatra rehefa vantana dia kazy. Izay no tena marina. Teny zavatra ianao nefa tsy soutenir izy, zavatra tsy mety, manahirana. Izay no hoe lafa hiresaka ny Afrique du Sud tsika. Tsy ndrindaony tsika menakavy. Aleo aloha asiana hira kely avy any Afrique du Sud mba ho fanajana an'ireo akama any Afrique du Sud. La suspense kely na ny hira avy any Afrique du Sud. Amia kely hoe ndavara. Tonight is the wedding feast. The men arrive with a slaughtered feast. A waiter's hands to feel it. A millions around the people here. Mama table's ready. All the spirits looking. Mama table's ready. The boys are throwing in mama. Oh, yeah, mama. I'll be yelling, mama. I'll be yelling, mama. I'll be yelling, mama. They made a live to keep that life. Don't worry, I'll wait. It's really bright. The drums is got to pound and up. For miles around, the people say, Mama, tell us, Daddy. All the spirit is looking. Oh, mama, top is ready. Yes, the boots are thrown in mama. Oh, yeah, mama. Oh, yeah, mama. Oh, yeah, mama. Oh, yeah, mama. Candle has fallen in the deep of their night. Cause never before have they seen such a sight. That bright from a temple was now dead. Their bells still echoes the sound of the road. Mama Tab's daddy. All spirit forget. Mama Tab's daddy. The bones are thrown in mama's. Yeah, Iny ary hiditra amin'ny fandaharantsika mahafinaritra ery mianao zany. Ary misy aminareo zany rehefa manao an'ity fandaharana ity dia ao zany ny tena hoe tsara daholo ny hiranao ary mahafinaritra. Tsy hirako tompoko ireny fa hira amin'ny YouTube no alaiko ary be dia raha ohatra hoe mandefa hatramin'ny farany. Raha izay. Ary anisany tena tia hira tokoa ny tenako, tsy afenina izany fa saotra an'Andriamanitra mba tena hoe tena tia an'izany ny tenako. Bon, Afrique du Sud, resaka volamena. Ny zavatra azoko tenenina ihany no ho teneniko eto satria izay no hivoaka amin'ny gazety Rapitso. Eto aloha dia alao hazava ny resaka. Tsy afaka ny teny hoe à quel niveau nous sommes les akama impliqués amin'ity raharaha ity. Fa ny zavatra azoko tenenina dia on a le monopole de ce qu'on fait. Zay ihany ny azoko tenenina. Fa raha Rapitso zany averiko ihany misy mpanao politika misolokoloky hoe izy no nahavita an'izao, izy no nahavita an'izay.
dia androany dia efa miteny anareo fa tranondainga pisoloky satria ny antony hitenenako an'izany dia fantatro hoe ahoana aby ny zavatra mitranga ao anatin'ity zavatra ity. Izay no mahatonga anahy hoe marina ny empoina raha zany. Izay mahatonga anahy miteny hoe izay azoko tenenina ihany no teneniko. Normalement les urgences ny teneniko anareo iny dia ça va se faire bientôt. Bon, Afrique du Sud, hein, je vais vous mettre dans l'ambiance. Tany Kempton Park, fa tsy hoe Cape-Town, Kempton, K-E-M-P-T-O-N, park comme park, P-E-R-K, no fanoratra azy Cape-Town Park, regional court. Zany hoe ohatran'ny hoe Tamatave zany dia juridiction ny Tamatave no mitsara an'ilay zany hoe tribunal régional zany tany Cape-Town Park ny fitsarana natao. Ankeo maraina izy io ary ny zavatra nangatahana tamin'ny parti anankiroa dia ny parti anankiroa moa zany dia ireto miaro anazy telo lahy fa plutôt miaro ny fanjakana malagasy. Ny inona izy teo, ny avocat miaro ny fanjakana malagasy dia Ramatoa andraso hoe aiza izy teo, Tiny il est où son nom, hein? Tiny Seboko. Hitanao fa anarana africaine moa sarotra mahatadidy azy. Elle était l'avocat pour la défense. Tiny Seboko zany hoe ny fanjakana malagasy zany. Ny avocat an'ny fanjakana du moins ny partie civile zany hoe ny fanjakana sud-africain dia Jobo Leboang, maître Jobo Leboang. Ny an'ny fanjakana malagasy Seboko Tiny. Ny ady hevitra tao dia momba ny aloha atao amin'ny teny anglisy ihany dia mba falifalitsika gold bail application, izany hoe ny momba ny caution dia momba ny extradition koa. Ity Jobo Leboang ity tsara fantatrareo ihany fa izy dia senior state advocate. Izany hoe ohatran'ny hoe karazana procureur de la république amin'ny équivalent aty amintsika ao amin'ny office of director of public prosecution. Izany hoe ao anatin'ny talen'ny inona izy teo procureur civil ny filazan'izany na ohatran'ny hoe procureur de la république any amintsika mihitsy zany senior state advocate. Zay ity Leboang Jobo ity. Dia mety antanareo hoe ngatsy le ramatoa malaza be le nampitotona ny Jacob Zuma no ao anatin'izy io. Tena ao izy ka. Tena ao izy ary tsy afenina aminareo fa ny ankety mandeha izay ataon'io ramatoa io dia matetika tsy miraty. Matetika tsy miraty. Izao fotsiny izao hoe raha ohatra momba amin'ny Jacob Zuma dia mety higadra enim-bolana izy satria il n'était pas venu se présenter
teo amin'le hoe commission Zondo. Ka ity le Boang Zobo ity zany dia karazany tony atao hoe procureur de la République na ohatran'izany any Afrique du Sud. Inona ny zavatra mitranga tao? Zay ny zavatra miinteresse antsika malagasy. Ny fanjakana malagasy dia tonga zay mihitsy moa le filazany azy hoe ils sont venus étaler et présenter les mandats d'arrêt international sur les personnes incriminées dans cette affaire. C'est-à-dire zany ao anatin'izany izy telo la. Ity fanjakana malagasy ity zany raha tonga tany dia tsy nieritseritra an'ireto passeur reto mihitsy fa nisambotra an'ireo no mamay azy. Fanontaniana mipetraka zany hoe samborona tena hogadraina ve izy ireo? Sa ho relâchena rehefa avy eo? Sa ho vonoina? Anankitelo be zao ny fanontaniana. Tena hogadraina ve izy ireo? Sa ho relâchena sa ho vonoina avy eo? Dans le cas où on parle de l'État malgache, fantatry ny olona, vao hitan'ny olona ny zavatra nataon'ny Lionel Le Lièvre. Voaingana. Tsy tonga ho azy koa ny voahan'ireny dossier ireny. Dia mipetraka zany ny doute. Non seulement ny fanjakana malagasy zany mitondra ny mandat d'arrêt an'ireto olon'reto, fa mitondra ihany koa izy ny momba ny extradition ary indrindra ny récupérena ny volamena. Récupérena ny volamena. Zao na iza mpanao ankety na faran'izay tsy maninninina ara dia tsy maintsy malala hoe volamena 73 kilos netin'ireto bandy kely reto, na ireto bandy reto, c'est pas la première fois, certes ils ont fait ça, mais pourquoi ils n'ont même pas les moyens de se payer un avocat, ne serait-ce que pour les trois, ou un, chacun respectivement. Tsy manana akory le ronona amin'ny moyen hipaye un avocat. Mandefa avocat le fanjakana malagasy ho an'ny intérêt ny volamena sy ny fisamborana azy telo. Efa niteny aho, efa nanafatra tamin'izany andro. Ho anareo izay miasa ho an'ireo bandy kely roalahy ireo, tadidio fa potentiellement la prison vous est ouverte. Non, la prison vous est ouverte. Elise, la prison vous est ouverte. Potentiellement. Tao anatin'ny fitsarana io dia niexhibe ny fanjakana malagasy ary nilaza eno tsara samy naheno daholo tsika ny hoe nisy dossier complet ary autorisé iny exportation iny na iny transport iny, samy naheno amin'izany daholo tsika. Ary tsy mampagaga raha maheno amin'izao fotoana izao hoe Ngai Andry André Tongarivo, izay vadiny Lalatina Rakotondrazafy, sekretera jeneraly ao Mines. Anjaranareo manao rakorsy, inona no mety ifandraisan'izay?
Fa ny zavatra fantako raha misy olona mamba arena dia Lalatiana sy Andry. Tsy se tadaminy reo amin'izany. Lalatiana sy Andry mamba arena. Ny tenin'ny fanjakana malagasy nisy autorisation en bonne et due forme iny. Dikan'izany, raha nisy autorisation en bonne et due forme iny dia tsy tokony samborina ny piloty ireo. Za moa dia gaga hoe maninona ny tompona kompania ary rehefa nisamborina ny piloty ny tompona kompania tsy voasambotra ihany koa. Satria nga miaingainga fotsiny iny avy eo iny ka lasa le piloty dia hitondra hoe entiko ity zavatra ity. Fa raha ohatra zany tamin'izay oro zay hoe ny tenin'ny fanjakana malagasy hoe autorisé iny exportation iny iny transport iny dia afaka madiodio zany ny piloty sy ny tompon'ny kompania aérienne. Androany ny kompania aérienne mety afaka minégosie amin'ny fanjakana satria mpinamana nareo, akamonareo, dia afaka mandeha mitsoaka moramora ny tompony, afaka miaina moramora nareo Antananarivo ao. Fa rehefa rapitso midoboka io fitondrana io, azafady tompoko, azafady. Vous avez intérêt à montrer patte blanche amin'izay fotoana izay. Satria ny zavatra nitranga androany dia tena important ary tena fondamental ao anatin'ilay procédure. Lamaody le monsieur rétracté Roli, monsieur rétracté koa ny fitondrana fanjakana malagasy. Azavaiko anareo ny antony. Very tanteraka zany eto ny piloty, ny tompona kompania ary mieritreritra hoe manomboka izao zany, manomboka androany, après ny plaidoirie ny fanjakana malagasy iny dia tena azo samborina mihitsy ny tompon'ny STA, les deux actionnaires azo samborina mihitsy satria izao ny zava-nitranga tao ry vahoaka malagasy. Eto no mahatonga ana miteny antsika raha misy olona mitsolokoloky, azafady tompoko fa vous n'êtes pas au cœur de ce qui se passe là-bas. Zao le izy. Nanazava ny mpiaro na mpisolo vava ny fanjakana malagasy enotsara. Fa ils n'ont jamais, et alors là, jamais et aucunement donné l'autorisation na hoe nanome fahafahana, fahalalahana ofisialy ahafahana manondrana an'iny volamena iny. Tsy nanome an'izany izay fanjakana malagasy ozy ary ny lalàna anay dia milaza fa interdit ny famoahana volamena tamin'ny période zao ary indrindrindrindra tao anatin'io période io tapona ny taona. Dikan'izany zany dia zao, là, parce que c'est tellement important, ils sont en train de lâcher leurs partenaires. Parce que il y va de leur cul, il y va de leur tête. Maintenant, il faut sauver le soldat Ryan. L'incriminé, le premier concerné, de ny lâcher ny dôly, ny réseau rehetra. Fa zao, comment ça se traduit sur le terrain? Mbola hitako mandehandeha ary toa tsy manana souci akory ny tompon'ny compagnie STA. Oui, parce qu'en la matière, il est de règle que raha ohatra ianao milaza ary hoe tsy n'autorisenao les exportations na les transports, dia dikan'izany obligé ianao tsy maintsy misambotra ceux qui sont concernés de loin ou de près amin'io affaire io. Ahoana
tsy maheno hoe mandadare international ny Bini, tsy maheno hoe mandadare international na local ny Karim, fa inona ny afenina, inona ny tsy hanaovana an'izany? Satria tompoky ny antony dia izao. L'autorisation a été vraiment faite en bonne et due forme. Mazava, arainanantsika amin'ny profon'izany. Fa tsy eto ny ampiasana an'izany. Ananantsika amin'ny profon'izany, fa tsy eto ny ampiasana an'izany. Mialatsiny amin'ny lary Andry Rajoelina, mialatsiny amin'ny lary Mamy Ravatomanga. Je suis du genre à ne jamais lâcher prise. Za tsy miteny hoe nareo roalahy nanao an'io an. Au moins, misy toy an'izay 3 points de suspension efa niteny teo hoe ny azoko tenenina ihany no teneniko eto, izahay ny zavatra mitranga tao, ny tsy ampy amin'ny zavatra teneniko dia noho ny manaraka. Nangataka zany rahalahy ny extradition, ny exhiben tao mandadare, nangataka koa zalahy ny restitution an'ilay volamena, ary rehefa tonga ny plaidoirie amin'ny nga Jobo Leboang, haiko moa izy ity na vehivavy na lehilahy, fa izy Seboko Tiny aloha dia vehivavy. Fa azoko aty ny sariny fa tsy manana droit ny publier an'izany satria misy koa ny droit amin'ny resaka sary ireny. Raha matoa Seboko Tiny no avocat ny mpehin-dralahy niaro amin'ny fanjakana. Izany mila mazava koa hoe fanjakana malagasy hoe mandoa an'io sa izy. Satria ilay avocat enjakenjana ilay Seboko fa ilay Jobo Leboang koa enjana. Rehefa tonga ny plaidoirie ny aloha andefa hira indray aloha, dia amin'izay mba misy suspense reto fa za ataonareo mitantara fotsiny eto. Hitako mihitsy nareo liana dia liana daholo. Merci beaucoup. Tiako be nareo. Ndao ary. Ty nisy olona nangataka mihitsy ty dia alefako. Ndao. Tu as besoin d'argent pour te former au dropshipping, tu es au tout début de ton aventure et tu n'as pas le budget pour apprendre les secrets du e-commerce au... Mamerina fisaorana ho anareo izay mandefa ny tsipaipaika amin'ny rahalahy ray aman-dreny Tia Rabolino. Toy izy tompoko. Izy manaraka atsika eto foana na dia tsy salama izy. Ndao. Izay tapa-kevitra nandeha maro ny tafita, sady nahazo zava-tsoa ny masoko no nahita. Fa izay nifidy-janona kosa valala-piandrefasana, ireo olona zay osaosa efa lasana. Fa izao zany efa ela no tapa-kevitra fa niandrana hoa. Fa anoane mbola misy azo antenena olovantsika. Katinova miaraka aminay, Katinova miaraka aminay, Katinova miaraka aminay, malaky ambo. Katinova miaraka aminay, Katinova miaraka aminay, Katinova miaraka aminay, malaky ambo.
Tapa-kevitra mihody tsy sakana fadiso fanahalala fanafody mitsinjo miabitso fa izay mifidy-janona kosa tsy tonga tany miadidino miabosa mienalany fa izao zany efa elano tapa-kevitra fanyandranaoa fa anoane mbola misy azo antenena olovatsika Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay malaky arbo Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay malaky arbo Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay malaky arbo Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay malaky arbo Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay malaky arbo Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay Katinova miaraka aminay malaky arbo Merci. Tsy maintsy ho avy ny fotoana iarahantsika mitsinjaka sy iarahantsika mihira ary iarahantsika mikorana vahoaka matapitrisany mizany hira zany minoana maromarona tsy maintsy ho avy zay fotoana zay ary tsy maintsy izy zay apetrakintsika eo ampelantanin'Andriamanitra. Rehefa nanao ny plaidoirie-ny ramatoa non tsy haiko hoe na lehilahy izy ity na vehivavy fa mindao atao hoe ilay procureur Jobo Leboang zay ny nantony nanasivako an'io sampomy io tokony ho tsara ho fantatrareo fa zany structurena hoe prosecution zany na hoe procureur zany na hoe mpanao poursuite zany dia any amin'ny tany anglophone tena structuré zany tsisy zavatra hoe mandeha anjambany amin'izany atao hoe juridiction na zany hoe système judiciaire anglo-saxon zany ary reto Afrique du Sud reto dia ny hérité zany zareo anika fluide transparent efficace ny fitsarana any Afrique du Sud ary tsy misangisangy de manière ferme et sec ny ary tsy de lava ny intervention ny maître Leboang tena tsy lava mihitsy fa tonga de opposition en bloc avec les arguments bien sûr que je ne peux pas citer
Satria anatin'ny secret de procédure zany. Rejeté zany ny demande d'extradition, demande de restitution, demande d'arrestation an'ireto bandy reto, malgré ny argumentaire mety amin'ny fanjakana malagasy, que moi je dirais hoe minable. Ny avocat manko izay menao azy eo ihany no entiny ery amin'ny devant ery miaro. Ka rehefa ianao koa tsy aninona dia tsy aninona, lasa tsy aninona miaraka aminao zany ilay avocat-nao. Tonga dia nirejeté ny procureur Jobo Leboahangy ny requête nataon'ny fanjakana malagasy. Valiny mivoaka ny didy zany amin'ny 19 février ho an'ny caution, satria nanao karazana demande de caution koa reto olona reto. Dia tsy fantatra hoe mety ho fixé ve les cautions amin'izay fotoana izay sa ahoana. Hatreto aloha mbola tsisy resaka montant na caution satria ilay izy mbola tsy statué. Farafara fa betsany dia ny hoe mety ho caution na accordena ho anazy telo lahy reto satria ny olona tsy adala mahita hoe ireto bandy reto anie en fait ce ne sont que des passeurs. Fa misy tompony io ary efa fantatra ny tompony. Efa fantatra. Maintenant mbola tsy ao anatin'ny hoe inona izy teo procédure d'enquête hoe tena sur terrain sy ny karazany tsika. Fa ho avy ho tonga any Madagasikara ny enquêteur Interpol miaraka amin'ny japonais, miaraka amin'ny CIA, miaraka amin'ny gouvernement, andimo ny autorité sud-africaine. Ary amintsika amin'ny teny izao efa mandeha ny renseignement rehetrarehetra any Madagasikara, ny renseignements généraux, satria ity zavatra ity mifandray hatramina trafiquena devise, blanchiment d'argent. Tsy dia miresaka loatra amin'ilay devise manko tsika. Fa vola be koa ny devise nandeha tao hoe. Zany hoe fananiana takonana ary tsy lazaina mihitsy ilay resaka devise. Fa devise io ne misy lalana any amin'ny compteny izy amin'ny verseny. Hoe izy io ary izay no tena mampikoropaka ny dralahy. La panique est plutôt maintenant dans l'autre camp. Dia mahatonga anahy miteny hoe il faut pas lâcher. On doit continuer cela, on doit continuer. Dia ataon'ny hafany tsy olana amintsika fa tsika mandroso foana ary izay no tena isaorako ny akama mihitsy. Mahery ny akama e, tena mahery ary matanjaka tena. Za zany tena misaotra anareo mihitsy satria raha tsisy anareo tena tsy afeniko tsy vitako izao zavatra ataoko izao. Tsy vita. Je suis fier d'être ACAM et fondateur d'ACAM, de l'association ACAM, du moins du mouvement ACAM. Fa tena atson'andro dia tonga, atson'alina dia tonga. Maika mila participation maika tonga dia ray ny maso valo. Raha eritreritra fanjakana, zany ny comportement. Zany ny comportement. Ary ny zavatra irina hoe avy ato amin'ny akama no mivoaka ny futur. Tsy dia ho sarotra antsika amin'ny proposé an'izany. Satria tonga amin'izao zavatra ao, tsy maintsy manana raison ianao.
tadio zay tianko zay. Efa tanjona napetrako taminareo hoe nianagadrana mitsamo reo. Da ny tanjona. Tanjona ridicule zany fa c'est, on va dire pour le bien de notre pays. On doit maîtriser ces énergumènes. Refus en bloc. J'en ai les démembrements Ngia, Jobo, le Boang. Dia ao anatin'ny direction anankiray miandraikitra ny poursuite publique. Zany hoe ny fanjakana zany nefa miteny amin'ny alalana avocat anankiray hoe non. Ça aurait été un oui. Et vous, rakoto malala Fleury satria ndraisiny combat io ary maro no nandatsa teto. Pour l'instant, on attend le verdict pour le 19 et ce sera pour le 19. Mais moi-même, je vous dis, j'ai confiance. I'm convinced for it. Because no. So dai misy miteny hoe mamy koa le ry sampomy io tsara be le jus de pomme amile sampomy. So mitapitapy eo. Je suis convaincu pour le reste. Ka dia zay ny androany aloha ry vaoka malagasy namana. Non, ry vaoka malagasy akama. Sotra atsika be dia be aho surtout nareo isika akama satria tena tena tsy afeniko anareo fa zava-dehibe amiko ny soutien anareo. Misy olona tsy azoko tenenina eto tena manampy atsika. Tsy ampozinareo zany ndray andro any fa rehefa miteny anareo aho hoe misy olona manampy atsika 3, 4, 5 eo enina. Satria ny olona efa kopy tsy milamina le andro ratsy olona. Fa tsy afaka miteny le olona satria raha miteny eo tonga dia migatra na mety ho faty mihitsy. Dia aza menatsiny le olona raha tsy miteny ka tsy ampahafantariko anareo koa ireo olona ireo. Satria pour mieux faire, pour bien travailler de la sorte, on doit avoir des éléments infiltrés. Autrement, non, vous ne pouvez pas. Je suis parfaitement au courant de ce qui se passe dans plusieurs ministères, de ce qui se passe à la présidence, à la primature. Zany ary aleoko tonga dia miteny an'izany dia izao mba tsy hisian'ny fitenenana rapitso miteny amiko nareo hoe mpamadika iny Monsieur Fleury. Non. Ça fait depuis 6 mois que les gens sont dans mon dispositif, si l'on peut dire. Da hoara fanaovelomitsika ratohizana ty Afrique du Sud ty satria manetanetana makarirary fo an-dralahy mihitsy zao zavatra ataoko zao ary ana zay manao ny marina zay manaova ihany ny tsy mety io ohatran'ny goulot d'étranglement memidy dia bye bye. Yeah,
Nantane in champagne latino Cristal Roderero tuk. Cristal Roderero na farafaratsiny hoe vevy hoe tsy mandava. Mahafinaritra ery ny mahita an'ilay olona mifankatia. Mandihy tena mahafinaritra mihitsy. Tasitsika farany e. Mon nom? La jeune Babylonie, la jeune Babylonie, la jeune Babylonie, Satikutu, Satarapati, Salila, Izinepesi, Satikutu, Satarapati, Salila, Sumala siyabonga, uthanda sibelona, sikhala sihlupeka, siyazisula izinyembezi. Wasatikutu, satalaphansi, salila, izinyembezi. Sumala siyabonga, uthanda sibelona, sikhala sihlupeka, siyazisula izinyembezi. Wasatikutu, satalaphansi, salila,
Misy mampimeby ato hoe on attend la verdict. Tsy manaiky mihitsy zany dalàna tsy mamely ny Andry Rajoelina. Daware. Misaotra amin'ireo mpandray anjara amin'ny fanampiana amin'ny procès fa dia hitako manao nareo manampy, tena misaotra betsaka. Azo adiny tokoa fa misy tokoa ny apela izay nataon'ireto fianakaviana Ravatomanga izay tsy maintsy hatrehintsika. Miandro ny procédure moa tsika amin'izao fotoana izao. Dawareo. Zay, tsika koa manana ny tsika tsy mamenatra mihitsy ary tsara. Veloma mandram-piaona tompoko samby eo tahina Andriamanitra. Hitantsika eo ny rapitso fa normalement rapitso tokony tsy hisy noho ny antony maro samihafa fa dia mametraka veloma amintsika. Larby harivariva any raha tahiny ny tompo miankina amin'izay fandehany eo. Fa n'aiza n'aiza misy dia anao. Izay fotsiny teneniko amintsika zany. Daware mandram-piaona.